Nandrika ny teny Ambohimangakely vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tamin'ny omaly alina. Araka izany ary dia telo namono eny tao anatin'ity lozam-pifamoivoizana ity. Nisy ihany koa ny naratra mafy ka voatery hiditra hôpitaly faraka izay haingana. Olona telo ny maty, olona iray nentina teny amin'ny RGRA-ny Ampefiloha, mbola eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahavelomana na koma amin'izao fotoana izao. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny Ambohimangakely hatry nisy tamin'ny 12 alina omaly. Mitondra fanazavana ireo nanatrika ny lozam-pifamoivoizana. Dia efa nandeha nanao zigzagy an-trano dia taitra zahako dia niteny hoe misy tomobile tsy milamina izany vao tsy tapitra ny teniko nidofotra tamin'ilay pilieny tamboho izy dia mandra-pritsokako sifle nanao totika ny lohany dia nanao marche arrière dia katatsy amin'ilay anja izay no tena fitsehoana dia mandra-pahatonga ny olona dia ny olona dia nahita ilay hoe namonjy an'ilay tomobile ny latsaka fa tsy hitan'ilay fatin'olona teto ny ray dia teto koa misy anankiray nianjera fa ilay teto izany mbola dans le coma dia ny raindray tetsy amin'ny tohatry ny pharmacie. Firy izany maty ny hatramin'izao aloha ny elo dia telo. Dia tao anaty fiara hatramin'izao. Izay toa fa nisy sikirina koa tao anaty fiara mandra-pamohan'ny vavahady. Ankoatran'ilay telo tatovelany izany miaraka amin'ilay anaty fiara. Raha ny tena marina aloha telo aloha ny tena izy maly alina telo fa raha ny fitsahon'ilay olona dia hoe enina satria maty le chauffeur sy le chauffeur. Le chauffeur maty. Izay ny tenin'ilay olona fa tsy hitanefa fa lasa nentina teny amin'ny RGRA aloha e. Fa tsy fantako na maty le chauffeur na tsy maty satria fa tsy tompony tenany intsony izy nibatena tamin'ilay Land Rover teo alina. Land Rover n'olona teto tanàna eny. Tamin'ny 2.50 sasany teo ngambany, amin'ny 2.50 sasany io. Satria fa natory izay na eny salamy bomba be tamin'ny vavahady. Araka ny fanampanazavanany nomenanay dia efa nahatratra enina ny isan'ireo olona niaran'ity lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ambohimangakely ity. Nosintomina avy ao anaty fiara ilay mpanamory sy ny mpanampy azy ary ilay mpandeha iray hafa izay vehivavy raha ny fanampanazavanany nomenanay hatrany. Ny fametanina ireo mponina teny an-toerana ifamonjena aina nandritra ty voina nitranga ty.